Zareo mba mankindindreny ty hoe kasamihafa ny katolika sy ny FJKM. Ny katolika manaiky ny famadihana sady tia milalao faty. Tanareo le izy mampiasa an'le hoe milalao faty. Taiza teny izany mbola nahita olombelona hoe andeha hilalao faty. Ny olona rehefa manao famadihana dia manaja ny razany, manaja ny fianakaviany, manaja ny asin'le olona, manaja ny asina. Fa tsisy misy ny ao anatiny ao hoe filalaovana faty. Dikan'izany kindindreny io manao jugement hoe milalao faty le olona. Tsisy nanenjika ny fivavaha-portena le kindindreny ty dia aza manenjika fivavahan'olo-kafa. Satria ny fivavahan-tena tonga taty aoriana. Dissident katolika no natonga tena anisan'io Luther sy Calvin. Donc raha ohatra hoe tena hoe jerena hoe akaiky zany dia izany tena secte. Nefa tena mbola tsy nahita katolika pory hoe andeha hanenjika ny fivavahana protestanta. Fa tena kindindreny io fomba tena kimamanina dia tsy mahafantatra ny tantara-portena hoe tena ne ka raha ohatra tena jerena akaiky dia branche kristianisme nangala tahaka ny fivavahana katolika dia novana kely fotsiny zavatra tsirairay avy anaratsiana anazy. Zay tena hoe jerena akaiky le izy. Nefa tena izany mbola tsy nahita olona hoe katolika hoe andeha hanenjika an'ity na hanenjika an'ity. Fa tony olona fanatika tompory foana no manne manompory. Zay va lolona pory. Izy ndray tony MDJ tony famadihana hoy ny amin'ny tazy fanompoana sampy. Dia ty cardinal ty koa zany manompo sampy. Na ty pretra ty koa zany manompo sampy. Na ty karadoan'ny Saint-Aubin ty koa zany sampy. Ao anaty eglise katolika aty andafy dia feno fasana. Vao miditra ao anaty eglise nareo ka misy an'le coin kely tsirairay jusqu'à ry amin'ny altare ery fasana. Dia manompo sampy zany zareo amin'ny tenisany. Rehefa amin'ny fomba malagasy dia lazana fa sampy fa rehefa fomba vazaha dia lazana fa tsy sampy. Tena zao ny atao hoe tsy fifanajana ny razana. Ny vazaha ny razana ajany fa ny tenisany tsy aja tenisany. Diso MDJ pour l'autre. Misy fanatika pour l'autre dia manao ohatran'ireny fomba manne manompo reny. Tsisy ny kritika amin'ny finoa tenisany dia aza mikritika amin'ny finoan'ny sasany. Tsisy ny kritika amin'ny fomba tenisany dia aza mikritika amin'ny fomba ny sasany. Ndray so disons mpivavaka pour tony foana ny tena kindina alika. Sectaire pory manana cerveau étriqué, manana pitipoa en place ny atidohan'ny pory. Zay va lolona pour tenisany. Reviko be mova ny Nepal any Reviko be génération Z Nepalais satria zay olona nyseno oeraoera sy nyseno manne vahoaka sy nyseno tifitra amin'ny vahoaka dia nitsaingonitra reo tany an-tranony tsirairay avy. Le ministre premier ministre etsetra. Dia manontany tena oviana le tontolo aloha nina ny manompory ohatran'ity ministra manne manompory ty. Ho voatakataka ohatran'ny baolina dia manne manompory. Sy amany raha ohatran'ny kidindreny ty. Oviana kiala mialy pory ny ataon'olona barbecue ohatran'ny vatan'le ministra zay be oeraoera be pory amin'ny sac de marque Chanel sy ny Louis Vuitton sy ny tay amina mano sy ny forona alika rehetrarehetra. Nefa amin'ny vahoaka maty anohanana. Lanina pory ao anatina sy fatina voron-damba pory. Ny volam-bahoaka pory. Oviana nataony olona barbecue kiala mialy. Dia oviana natao amin'ny malagasy manne manony koa le bomba klaty, le nitay, le raoldaingy, le mpiseditra ny arena amin'ny malagasy le manao manne manony faritany rehetrarehetra amin'ny malagasy le mangalatra ny arena amin'ny malagasy pory sy le manery an'ny malagasy anarin'ny taniny. Oviana isika malagasy no hitsangana ohatrany any Sri Lanka, any Bangladesh, any Indonésie, any Nepal. Zareo efa le pory any fitondrana mba pinane maniny vahoaka. Mangalatra ny arem-bahoaka. Ty tena pory tsy namana sy ny havana pory miakatra eo ambony pouvoir. Oviana tsika malagasy vao ifo. Firenena rehetrarehetra amin'ny fo daholo satria le hoan'ny oeraoera pory. Fangalarany revody pory eo ambony pouvoir pory ny arenany vahoaka. Oviana. Finaritra be anahy mihitsy mijery an'ireto zay fa lolona pory tenisany. Ça c'est une MJ ou une MDJ. Nonon Jesosy. Même ces idées sont des idées arriérées contre l'avortement, contre aussi ne pas respecter le corps de la femme déjà. Mais le comble, c'est que c'est une malgache, c'est-à-dire une personne qui fait partie des peuples opprimés lors de l'esclavage. Elle fait partie des colonies françaises. Elle a connu l'horreur de la colonisation et de l'esclavagisme. Cependant, elle se permet de tenir des discours de ce genre. Du coup, je lui ai répondu, vous avez vu ma réponse. Je lui dis qu'on va lui lancer les tolanes. De toute façon, celui-là, il servira qu'à ça. Maintenant, je vais vous montrer l'horreur de l'esclavagisme. Ça dit, ça me tenatika wachawe cannibale, reo. Nevanjarena na bota viande humaine, en atna po.
tsy haiko nareo na mahatakatra hoe nataondry zareo mihitsy hoe mihinana antsika olona mainty nampijaliandry zareo tsisy fahafahana enchaîné tsadsay sara ohatra zao mitady hoe olona hoe resaka hoe olona natao pendaison zany de tsy mahita ntsony ao anaty Google satria te hanadio an'ny imageny areo vazaha reo fa mbola misy ihany tony sary tony le fanapahana tanan'olona reo le olona mitady ny fahafahany olona ohatra zao olona misoutenir zavatra ohatra zao no tevantevankala-kindindren'io olona kely adopory olona tsy asiko aza mipory ny olona ohatra n'io mifavapory tena tsy fanena amiko zay va olona pory